Mankasitrakanao ary izay toko lasitopoko vavy amin'ity takariva ity ary manolotra ny araba ihany koa tonga soa indray tao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao izay anasananao ny anaraka izany hatramin'ny farany irosao anatin'ireo matoam-baovao isika isan'ny hoentina amintsika amin'ity takariva ity ohatra ny raharaha izay maresa be tokoa amin'izao fotoana izao zany ny olana eo anivon'ny orinasa Ambatovy any ny aitrano Mahatsiravina teny Ambohimanga kely teny izay namaizana antapitra isan'ny maro ny tetibidin'ireo entana kilany afo zany akoatran'izay ko nazahoana akom-baovao ihany koa ny raharaha mampifaningotra ny filohan'ny FJKM dia ny pastora Lala Rasendrasana araka ny fanambara teo manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny raharaha makasika indrindra ny filohan'ny FJKM pastora Lala Rasendrasana no etsika nokafana ny fampahalalam-baovao manoloana izay raharaha izay ary dia misy indray ny fampitam-baovao manaraka zany dia ny makasika indrindra ny fikasan'ny FJKM metraka fitoriana andreo izay nanosipotaka ity filohan'ny FJKM ity nambaran'izy ireo moa fa rehefa manakaiky tahaka izao ny fotoanan'ny sinoda dia misy hatrany ny tsao ahely misy ihany koa ny fanosorapotaka atao tahaka izao arahantsika ny fanampanazavana. Manoloana ny raharaha mahavoasaringotra ny filohan'ny FJKM ny mpitandrina Lala Rasendrasana dia ametraka fitoriana ho an'ireo mpanao gazety nanoratra momba ity raharaha ity izay fanalambaraka ho azy ny tenany. Ankoatra izay dia nanambara ihany koa ny mpitandrina Lala Rasendrasana fa rehefa manakaiky ny fanantanterahana ny sinoda lehibe tahaka izao dia misy hatrany ny fanaratsiana ny mpitarika ny FJKM. Raha tsy haivina dia niteraka resabe ny namoahan'ny gazety sasatsasany tamin'ny pejy voalohany sary mpitandrina Lala Rasendrasana filohan'ny FJKM sy ny lohateny manambara fa tratra nandeha tany amin'ny toerana fitondran'ny mpivarotena ny olona miaraka aminy izy ary nosavain'ny polisy mihitsy. Raha ny fanazavana nomen'ireo akaiky azy sy ny fanazavana mpitandrina mihitsy moa raha rehefa natsony izy dia nanazava fa nandray ny andraikiny sy ny adidiny amin'ny mampitondra fivavahana pitaiza ary mpanampy mpiarabelona aminy mpitandrina Lala Rasendrasana. Araka ny fanazavana dia nisy vehivavy iray izay akaiky azy dia mananjanaka vavy izy io. Nitaraina ity renim-pianakaviana ity fa makeny amin'ireny antsoina hoe salon de massage ireny io zanany vavy io ary miasa eny mihitsy azy. Niangavy ny filohan'ny FJKM izany hoe ny mpitandrina Lala Rasendrasana ity renim-pianakaviana ity mba hanalana io zanany vavy io tsy asa ho intsony satria heveriny fa tsy mendrika izany asa izany satria miendrika fivarotan-teny. Nanaiky ny mpitandrina araka izany ary nanao ny adidiny nakany amin'ity toeram-piasan'ilay zazavavy ity. Naritraritra ihany izy ny tao raha ny fanazavana azy satria niezaka nandresy lahatra ilay tovovavy. Nisy ny nahatsikaritra ny fidirany tao amin'ny toeran'io ka ireo nahatsikaritra no nampandre ny mpanao gazety sy nanaparitaka ity vaovao tsy marina ity.